voalohany teninay moa zany dia miarahaba ny mpieno an'ity fandaharana ty satria tonga eto koatra moa ny tenako président ny RPR na rassemblement des partisans ratsirakisme eto Toamasina 1. Ny voalohany teny dia fisaorana betsaka no atolotra anay anareo rehetrarehetra zay tonga niasa tany ambody atafana namboly hazo izay tanterana tany amin'ny toerana misy ny tanànan'ny Didiratsiraka tamin'ny zoma lasa teo le 3 zany ka mitondra an'izay fisaorana zay ny teniko anareo ary mbola nisy koa zany ny fanotrona anareo anay tao amin'ny gymnase Soavita ny Tolakandro dia izany hitondrako fisaorana eto aminareo izay misolo tena ny mpikambana rehetrarehetra ny an'ny RPR ny fitondrana an'izany fisaorana zany. Misaotra koa ny tenako amin'ny mahafilohan'ny distrikany tenako satria asa mafy ny natrehitsika tamin'ireny dia isaorana koa ny totona fotsy ary nahandro na masaka aniny fety iny satria dia tsara ny fety ary vita soamantsara izy iny ka isaorana itsika rehetrarehetra ny salay tamin'izany fanatanterahana an'izany fety. Zay ka isaorana re tompoko ianare jiaby na RPR na tsy RPR fa tonga tao zay nanotrona amin'ny fitiavanareo ny foto-kevitra zay joroan'ny RPR dia isaorana betsaka re tompoko satria maro dia maro nareo ao ny manamboninahitra ao ny olona tsotra ao ny olona zay manohana ny foto-kevitra ka tsy maintsy isaorana zany misaotra re tompoko.